Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity larobia fa 8 ny volana febroary ity manona fahasoavan'ny tompo amintsika hatrany tsirairay avy amin'izao maraina izao mba ho maraim-baovao ho anavao ny fiainantsika na vao ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary koa indrindra zahoantsika hery afahantsika mihatsara mandrakariva amin'ny fanarahana ny tompo. Alohan'ny dirantsika ny hamofinaina an'io ary vavakisika. Ilay tompo-Andriamanitra tsara indrindra vepisaorana anao ny fonay ary mendrikatsa tokoa ianao satria avy aminao ny fitahiana rehetra. Misaotra tompo izay mihazona anay, tsy ho vedy, tsy ho any an-davaka fa mampitoetra anay mandrakariva amin'ny fahamarinana avy aminao. Dia eto izay ankehitriny tsy tomomba n'izay reto fa be fahotana ihany koa dia mibebaka eto anaty anao izay tompo havaozy mandrakariva ka aoka ny teninao any hitondra vokatsoa anatinay ahafahanay manapa-kevitra ho an'ny tsara karaha kokoa hatrany isan'andro isan'andro aminaran'i Jesosy, amen. Raha mofinainantsika androany dia manao hoe Kristy no hanome ahy satrim-boninahitra sy lokanga. Nalaina amin'ny Timoty 2:4-9 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satrim-boninahitra ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy ho amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Amen. Mialohan'ny diran'ireo voahavitra ao amin'ny tanànan'Andriamanitra dia omeny mpamonjy mari-pandresena ireo mpanaradia azy ary tolorany mari-pamantarana ny mahankona ny mpanjaka azy. Manao mandeha manodidina ny mpanjakany izy izay avo ranjanana noho ny olona masina sy ny anjely rehetra sady manana ny endrika izay mandefa taratry ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy aminy. Ireo laharana izay mamirapiratra, ny fijerin'ireo tafika izay tsy hita isa, tena maro avokoa dia mifantoka aminy. Ny maso rehetra dia mibanjina ny voninahitra ilay manana n'ilay lazain'ny Isaia manao hoe tarehy simba ka ohatra ny tsy tarehin'ny olombelona akory. Ny tanana ankavanan'i Jesosy mihitsy no mametraka ny satrim-boninahitra eo amin'ny lohan'ny mpandresy. Misy satrim-boninahitra ho an'ny tsirairay voasoratra eo amin'ny anarana vaovao. Io ihany koa no ahitana an'ilay hoe masina ho an'i Jehovah, tolorana ny sampandrofian'ny mpandresy ny tanàna tsirairay sy lokanga mamirapiratra amin'izay rehetra manantena ny mozika n'ireo anjely mpibaiko dia samy mitendra ny lokangany izay hampahakingana ny tanàna rehetra ka mamoaka feon-kiramanga milanto ary mirindry ery. Misy haravona tsy hailazaina izay mampientanetana ny fo rehetra ary ny feo rehetra dia nandratra fiderana ho an'ilay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona be ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay hozy izy ny Apokalipsy. Tsy ombitratra re ny hafaliana mahita an'ilay tiantsika amin'izany fotoana izany, mahita amin'ny voninahitra ilay tena tia ka nanolotra ny aina ho antsika, mibanjina an'ireo tanana izay voahafatsika ho fanavotana azy ho anao izay mitsotra mba hahitasy arabanao manao hoe tonga soa. Ahita an'ilay mpanjaka ao anatin'ny fahatsarany izay mametraka ny tenany ihany koa ampelantanan'Andriamanitra, hibanjina ny hankantony izay tsy manam-paharoa izy ireo ary hitendra ny lokanga volamena ka hameny mozika tsara rindra ny lanitra manontolo sy hira fiderana ho an'ny zanak'onjy. Eriko mba ho tanteraka aminao anie izany. Hifankahita any an-danitra ianao sy ny fianakavianao, isika izao mihitsy na dia tsy mifankahita tava aza ka hifampiarahaba manao hoe tonga soa aty an-tranon'Andriamanitra. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany izay mamelombelona amin'ny fonay mandrakariva ka ahafahanay mahazo antoka tokoa fa manana anjara ao aminao izay. Tompo mangataka aminao izay manokana amin'ny tian'io ity mba tsy hisy latsaka andarana anay izay tsirairay avy izao
ka ho avy fotoana izay famihana izay ka ifampiarahaba tonga sao an-tranonao aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.